Iverina kosa ao anatin'ny vaovao izay nisongadina any tany Nosy Be isika araka ny tatitra voaray tavy eo anivon'ny gendarmerie pirenena tany Nosy Be indray kosa raha moa ankoatran'ireo olona naratra sy namoy ny ainy ihany kosa dia nisy ihany koa ny trano izay may vokatra izay fifandonana tany Nosy Be izay moa ny fanambarana nataon'ny jeneraly Randriamario Guy Bobin izay lefitra voalohany commande gendarmerie pirenena any aratsika moa ny andinindiny izay. Maro ireo naratra ahitana zandary sy olon-tsotra hafa misa telo, trano 5 may ana fianakaviana zandarma ary fiaran'ny gendarmerie pirenena iray hafa fantatra ihany koa may. Io ny tatitra voaray avy any Nosy Be vokatry ny korotana nateraky ny fitsaram-bahoaka araka ny nambaran'ny jeneraly Randriamario Guy Bobin lefitra voalohany commande ny gendarmerie pirenena io arivo io tetsy amin'ny Tobra tsy mandrava tetsy Andrefanambojanahary. Ponina zany le vahoaka zay efa tonga teo dia hoe nampilefasiny tompon'andraikitra teo an-toerana zany le olona kanefa tsy dia izay loatra le eritseritra fa zavatra hafa ny dinihana mikasika ny sécurisation ny fifidianana propagande fa noho ny hoe ny fianakavian'le olona ihany ny tonga tany miaraka amin'le olona voalaza fa nangalajaza fitoriana ozy ihany teo tsy mbola tonga tany amin'ny manam-pehefana dia navela aloha fa mandeha ny mbola ho ataony famitorana mikasika an'izany kanjo moa tonga tampoka ny olona dia hafa amin'ny fiverany an'le izy dia mifandinika teo moa mifandinika teo dia niala ny district ny olona lasa indray nandeha tany amin'ny gendarmerie satria ny hevitra fa hoe nafeniny ino tisy tia voatazina any amin'ny gendarmerie le olona izakazaka nandeha tany keo moa zany niala tamin'ny fivoriana ny commandant compagnie nandeha namonjy ny kazerina ny gendarmerie dia mifampiresaka tamin'ny olona teo misy occasion ahafahana mamboly korotana dia misy foana mpandrangitra indrindra moa amin'izao toedrara ara-politika zay iainantsika zao dia nisy mpandrangitra dia nandeha ny torabato ny olona mihamaromaro ihany satria tsy maintsy manatevin-darana ihany koa ny ina moa tisy tia ny bado dia nandeha ny torabato voatery niaro ny kazerina sy ny miaramila sy ny fianakaviana tao ny gendarme teo an-toerana nisy ny fanotorana grenade lacrymogène dia nisy ihany koa ny fampiasana basy ina tisy tia bala blanc mba hoentina anaovana intimidation dia nisy naratra moa zany satria amina savorivory salamy reny mandeha ny torabato maratra ny mpitandro filamina ny tsy andaniny maromaro ihany volaza hoe naratra fatra am'izao aloha raha nitatitra azo dia ratra maivana ihany na ataontsika hoe blessure légère ihany zany niatra tamin'ny le gendarme côté-ny mponina koa raha nitatitra victime côté-ny olona nanao an'izay fitsikitsena zay koa raha nitatitra tonga tia aminay ihany koa zany dia totelo ny naratra andeha anafika na hoe andoro ny kazeriny fa ny zavatra dega hita ihany koa moa ny ankoatran'izay dia misy trano telo ny anankiray épicerie dia trano roa ana personnel gendarme zay mipetraka amin'ny dehors-ny kazerina any amin'ny ville no nidoran'ny olona dia misy tomobile ihany koa tomobile particulier na gendarme zay mipetraka any amin'ny ville nidoran'ny olona ihany koa. Nampitandrina ny gendarmerie pirenena mikasika amin'ny fitsaram-bahoaka izay voaranana lalàna velona iantefana izany fampitandremana izany na ny olon-tsotra na ny mpanao politika izay mety ao ambadika izao fanakoron-tanana izao. Tsara ho fantatra fa ny kazerina dia anatin'ny zone rouge, ny kazerina militaire, kazerina gendarmerie, ny kazerina force de l'ordre, zone rouge zany ka tsy azona ekena mihitsiny raha ny olona manana an'izao zavatra matezitra azy ihany ka andeha anafika ny kazerina fa dia tsy maintsy arovana ny kazerina, iarovana ny miaramila ao anatiny, iarovana ny fianakaviana ao anatiny ka tsy mety raha ohatra ka hoe tsy fampiresaka fa tonga dia hifanafika fotsiny zao raha samy gasy indray ny ndeha hifanafika andeha hifamona raha ohatra moa ka avela fotsiny zao ny vahoaka malagasy anafika ny kazerina gendarmerie sy ny kazerina militaire na kazerina polisy dia mety ve zay dia iza no gendarme ho tavela eo dia iza ny polisy ho tavela eo iza miaramila tavela eo ka raha tany tsisy gendarme tsisy polisy tsisy mpitandro filamina dia mety ve zay mampilanina firenentsika ve zay ataoko fa tsy mety zay ka mampitandrina zany ary manao antsoavo oka mba samy
amehy ny zanatsika ananatra ny zanatsika anentana ny zanatsika mba tsy hanao zay fihetsika miopefo zay fa tsy mety amin'ny firenetsika zany. Efa nitsahatra ny fitangororonana amin'izao fotoana izao kanefa efa nampilaza ireo nanatanteraka izany fa mbola mety hiverina raha mpitso. Manoloan'izany dia efa nisy ny mpanatevin-daharana avy amin'ny polisy-pirenena sy mifaritra didinin'ny zandarmaria ao amin'ny faritry Diana nalefa ao amin'ny kazerna ny gendarme ao Nosibeny. Nilaza ny handray fepetra entitra ihany koa ny zandary raha misy ny fioaram-pefy.